dia andao hiteka mafy dia mafy isika. Manarak'izany arabaina avokoa isika rehetra toka eto, arabaina ry ilaina soavina ny fiadanan'Andriamanitra ny hitoetra be dia be amintsika rehetra, ary tsy andalo fotsiny ane ty taona 2024 ity fa nitsodrano sy teny efa navotsitray mpanompon'Andriamanitra ho anareo ho tanteraka aminareo ane zany. Ireo zavatra nentsika mambavaka tamin'ity androandroany ity ho amarin'Andriamanitra ane zany. Fisaorantsika hatrany hatrany an'Andriamanitra dia mbola hiteka mirevidrevitra isika. Amen. Miaraba ihany koa ny mpanompon'Andriamanitra izay miaraka amintsika eto. Izy no hitondra ny afatra androany izay inona fa iserin'Andriamanitra iasa ka matokanao ho amin'ny fifadian-panahy, matokanao mitombo finoana, matokanao tsy kivy, matokanao mana fanantenana ny andresy zato isan-jato. Ndao mbola hiteka ihany tsika tompoko. Amen. Hivavaka antsika tompoko. Andriamanitra raitsy to, lay mahery, lay magaga, lay mahay zavatra rehetra. Ankehitriny dia andreto izahay manao vavaka amin'ny anaran'i Jesosy mba ho tahina tokoa ty fotoanandroany ity. Ho tahina amin'ny anaran'i Jesosy. Andre fahasoavana zato isan-jato izahay rehetra. Tompo, ho ataonao zany, ho ataonao zany, ho ataonao zany, ho ataonao zany. Misaotra, 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 misaotra. Afafako eto ny ran'i Jesosy. Fiarovana ho anay, fandresena ho anay. Hery lehibe ho anay ty fotoam-pivavahana ity. Alleluia. Amen. Avy hatrany dia anao hira anankitelo isika. Etsika mame voninahitry ny tompo ka tena mandraisan-tsara amin'izany fampivavahana amin'ny alalan'ny hira iarahantsika manao zany. Raintsika mpitiavan-tanana reto namana tarika fidiarana. Taovy mafy ihany tiako anao fa hamezatsika voninahitra an'i Jesosy ary ahorakoram-pifaliana zany fa eto Jesosy androany. Halleluia. Dia manona ny fiadanan'ny tompo amintsika rehetra tompoko, na ianao tongeto na ianao izay atokantrano ao hoy aminao hoe olona sambatra ianao androany satria na tratra nyity fotoana ity aneho voninahiny sy fahatsarany rehetra eo amin'ny fiainanao izay tongeto izy ary ianao izay ao atokantrano ihany koa. Halleluia. Isika dia efa nanotra ny faniritsika teo anatrehan'Andriamanitra sady izany ve? Ka noho izany dia eo ampiandrasana an'izany satria tsy maintsy hovalian'Andriamanitra daholo ny fanirianao rehetra izay nentinao teo anatrehan'Andriamanitra dia andaontsika nandratra foana ny anaran'i Jesosy sady izany ve? N'aiza toerana misy anao dia finoana foana ianao hoe za dia hirahira fiderana an'Andriamanitra foana na dia mbola tsy tanteraka ary le fanirianao ny fanindraindranao any anaran'Andriamanitra dia afaka ho trotra ny fon'Andriamanitra androany dia tena hita mihitsy hoe ho tanterahany faingana eo aminao ane ny fanirianao rehetra. Amen. Ka noho izany dia andaontsika hiaraka hitsangana hideran'i Jesosy amin'ity androany ity. Mino androany fa tena vonona ianao ny hideran'i Jesosy vonona ianao ny ankalazan'i Jesosy ho anao izay ao atokantrano ihany koa dia raha ho amin'ny fonao rehetra Jesosy mandraisa ianao anjara amin'ny fideranan'Andriamanitra fa haneniko ny voninahitran'Andriamanitra ny tokantranonao ary hanatanteraka ny fanirianao rehetra Jesosy andao ary araka hideran'i Jesosy sika tompoko.
Alleluia. Ianao rehefa mahay manandratra an'Andriamanitra foana ianao amin'ny zavatra rehetra misy eo aminao dia hoy aminao hoe taterahan'Andriamanitra aminao izay irin'ny fonao rehetra sady izany ve ndao tsika mbola hiaraka hideran'Andriamanitra sany ao anatin'ity fiderana ity ndao Fotoam-bavaka ny FIvoriam sy ny fanapahana ao amin'ny fanjaka fitaovam-piadiny ary ny famalia ny anaranao no atoky fivaly tompo misandraty tompo misandraty Nianara no son bateliko
Zavo manununa ny anaranao misy fahefana ao am-bavako ao ny fahefana sy ny fanapahana ao amin'ny fanjakana fitaovam-piadiana ary ny famalina ny anaranao no atoky fifaliana tompo misandraty tompo misandraty eo amin'ny fiainako ny anaranao ho fazavana izao tontolo izao tompo misandraty tompo misandraty eo amin'ny fiainako ny anaranao ho fazavana izao tontolo izao. Terao amin'ny fonareka Jesosy eto izy androany ary tena faly be mihitsy izy amin'izany fanadratana ao anazy. Jesosy androany satria ny zanany rehetra dia mahay manandratra anazy. Amen. Jesosy mendrika anazy ny dera, mendrika anazy ny haja, mendrika anazy ny voninahitra, mendrika anazy ny asandratra satria izy ilay avo indrindra. Tsy misy akoatra anazy. Ka noho izany fahaizanao manandratra an Jesosy androany dia tena aneho ny voninahiny eo amin'ny fiainanao Jesosy. Mankasitraka anao zay Jesosy. Midera anao zay. Asandratra avy ny anaranao satria zanaka aho zay tokony anandratra avy ny anaranao. Mankasitraka anao zay Jesosy. Midera anao zay. Amena ianao ny voninahitra farany atapony indrindra. Misaotra Jesosy. Mena ianao ny aza Jesosy. Indreto izay ankohaka eo anatrehanao. Indreto izay hideranao ame voninahitra anao Jesosy. Raiso ny fideranay. Mankasitraka Jesosy. Akipimo masinao raha manao zaniry zany isika aoka tena indrika eo anatren'Andriamanitra fahasoavana lehibe ho antsika ity fotoam-pivavahana androany ity. Mbola ilasika hoe asandratra avy ny anaranao Jesosy. Socio a Santa Travu Christi tu putsikia Perainamla Yamlau ilai panzaka Yamlau avukuni fanzaka Tambala ilasika hoe asandratra avy ny anaranao Jesosy. Now
misaotra anao zay Jesosy io mideranao zay anao ny zavatra rehetra Jesosy io mankasitraka anao zay fa Andriamanitra tsara sady mpanao tsara anao misaotra tompo afaka nanompo anao ny akoka teo anatrehanao zahay misaotra omena voninahitra anao halleluia amen makatoerantsika tompoko halleluia halleluia omena voninahitra Andriamanitra ny amin'ny fitoam-pivavahana androany zay nitondrany antsika ity andoatsika anao hira anankiray etsika manomana fiainatsika fa andreny teny Andriamanitra avetrany isika irantsika manao la hira mitondra ny lohateny hoe RHEFI mpanazava tena mifonao mantolo no anaovanao le hira akopim-masinao aseho fa mangetaeta ny ainy ny teny Andriamanitra ianao ary ndridridridra ny andray izany teny izany satria ny teny Andriamanitra rehefa tonga any amintsika dia miasa manasitrana manafaka mitay miandranao asa ela fatongava tao miny fanaina mba ho fantatray mazava salasa ny tenina areto lalandava ao ambony avona ny Jesosy mitenena araka ny fombana amina zay manantena fa andreny feona fomarary sy manay matsapo sy antrao itei no fatsisay andehony olatra nomeny soa mba elony akakary ka ny tananao tsy toa iarovinao anahy ny tanora mataio ny papety afana na ohitana ianio fatiny tenana ometsika toerana le tarika fiderana dia maloso ny mpanompon'Andriamanitra izay hitondra ny afatra izany tosika itetanana mafiano ho an'i Jesosy halleluia halleluia fiadarana tompoko akopizy mason'ny nofinao ndao hivavaka foy ho an'ny tenin'Andriamanitra raha eo misaotra anao izahay noho ny amin'ny fitiavanao saotra noho ny amin'ny famindraponao saotra noho ny amin'ny 10 minitra segondra ora zay nomenao anay ity ndray ahafahana mieno ny teny avy aminao matoky hafanay masina fa izahay sirairay avy reto dia andray ny fitahina avy aminao andray ny fahasarana avy aminao
andray ny fahalebiazana avy aminao amin'ny alalan'izao teny nampitondranao zao ho voninahitry ny anaranao makasitraka tompo alleloia amen alleloia efa miarabasika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy ny tena koa fifaliana ho ahy no nomeny tompo sehatra indray afahako mitondra ny teniny a ho ansika sireray avy eto amin'ity toerana ity na ho anareo ihany koa izay manaraka any amin'ny tambazotra maro isan-karazany any a mino aho fa hiasa amin'ny fiainanao Andriamanitra ho tanteraka aminao anie izy fitony soratanao iny a sy ho isy lasaka na dia iray satria izay ny mampiavaka asika amin'izao vaninandro faran'izao a manavaka Andriamanitra alleloia resy lahatra ary rehefa nahita niny fanononana ny soratanao iny sy hoe ny anao any no hitako fa rehefa tonga iny zavatra iny ny sofoko a dia ho zezako hoe anao zavatra rangaha Andriamanitra alleloia iny zavatra ny soratanao iny dia maro koa ny mangetaetany azo an'iny takatrao ve zany tsy fantako no ny soratanao fa ny fantako hoe besaka ny maniry an'iny e na ny olona sy ny vavaka aza dia mba maniry hoe raha azoko le ny soratana iny dia mba tena fa ianao no omeny tompo azy satria tao aminao no nivoaka le etaeta alleloia hiasa aminao anie Andriamanitra ho hitanao anie ny tanany miasa ny marary rehetra nangataka fanasitranana dia ho sitrana ny marary ny manana olana rehetra nangataka vahaolana dia hamany olana misy amin'ny fiainanao Andriamanitra misy nangataka fiara eto aza misalasala mihitsy ianao alleloia fa hain'ny tompo zany tondra ny afatra ihany afa izory vavolombelona foy aminao fa tamin'izany andro zany ozy ny mpahay mamaky teny hatraminahapinao fa nyroany ity nahitako an'ity manoratra ohatr' izao ty tato amin'ity fiangonana misy asika ity tamin'izany a mbola pino ronono ny sakafo mbola sy mahazakadona raha vao misy toroteny mafimafy dia za mihitsy dia nampanoratra ny mpanompon'Andriamanitra soraty zay rehetra ilainao Andriamanitra vakobalina rehefa nanoratra dia ozy mivadiko tomobila aiza mivola fa nga dia sy mba zavatra mba eritreretina mba takatakatra no atao inona dia ozy zako ianao nga no miteny io mpanompon'Andriamanitra angely miteny nosoratako so tantaraiko anao ny zavatra soratako hafa fa anisany ho lasa lavitra amin'ny fanomponan'Andriamanitra zay amin'izany ronono ny sakafo vao misy mandona mafimafy ny toroteny dia mifampikitika misy mitantara foana amin'ny fiainasika nefa inona ny soratana tao mpanompon'Andriamanitra hony fa ny mahagaga dia izao raha lasana bavy a rehefa ny lanitra no misokatra ho anao dia miraraka ny zavatra rehetra ilaina alleloia azoko antoka misy fa hanokatra lanitra Andriamanitra io isokatra io lanitra io ao moako mibanky fohy be asika dia hiavaka amin'izay ny olona tena mino zay renanao amenina teo zay ay ny ampikelin'indray izy zay sy ny olona mety mbola pastera no miteniko ny olona manangana zavatra fotsifotsy daholo ka simba samby sasany vao tamin'ny maraina ny nanoratra ho tanteraka aminao ihany iny na dia zany azy fa mpitomboy ny finoanao ozy zako tany am-pasany maly tamin'ny maraina ngany ka efa samby nanoratra avokoa ny tonga eto fa sy hoe tonga mpanompon'Andriamanitra Andriamanitra mampindramy stylo fa dia ho zavatra hafa mivoasoratra ao fa tapotapoka loatra fa efa nampiomanina ianao sy mainsy tanteraka iny mba teneny leo akaikinao hoe sy mainsy tanteraka iny ianao iny hoe halleloia satria Andriamanitra ivavahanao angeo aka Andriamanitra manan-kareny ny lakile any lanitra ao halleloia ohatrany ho hitakitako ery mipozinao
le fimezana sy misy farany le vazana efa niala mbola tady aseho halleluja halleluja sy misy aretina miaraka aminao zany ho amin'ity taona ity sy misy olana mahazanona eo anoloanao zany amin'ity taona ity sy misy vavolombelony Jesosy fiafaranao io halleluja sangana ny tanany jery bariama mamenatra nga mijery an'iny zay nijery a fa rehefa tapitra le barea nampalahelo ny sarom-bolany teny aminay tsisy dirany sotro niorakoraka ny olona tena nivoaka le feo tsara asa marary amin'ireny raha mba mioraka eo ambony fandriana fa ozy izako hoe manoatra lavitra noho izany ny ahazo an'le zavatra ho tanteraka aminao ane zanjy halleluja ny baolina mandresigny mako a fifaliana mandalo eny engane mbola andresy izy mba hampisy fiorana mafy fa ny anao ty sy mandalo fa tena ho ataon'ny tompo aminao io zay rehetra mino naiza misy azy ataon'ny tompo amitsika zany halleluja lehibe le Andriamanitra ivavahanao isokatra ny lanitra elany nampahoriny devolony olona nikatona ny lanitra efa maro ny kristianina mitaraina ho an'izay mpanao asa rehetra mpiandraikitra manao asa dia mino fa mba maro ihany koa nefa eninao tahaka ny eninay rehefa miaso ny kristianina dia pastera Fotoam-bavaka inona Fotoam-bavaka ranabavy efa mampiste tantara ngendrendray pastera viny tantarao ihany ranabavy ana dia efa sy mampite tantara ny asa pastera ny asa mafy fa vola kely ny vady pastera zay tema nidirana fahoriana tetady voaka mihitsy mila lanitra misokatra ianao sy zakan'i Jesosy mahita ny lanitra mikatona fa hanokatra lanitra ho anao Andriamanitra amaky tenin'Andriamanitra sika zao avy ianao vonina eny tenin'Andriamanitra Luka 7 ny 1:20 sy ny 2:20 malaky izy zany halleluja Luka 7 ny 1:20 sy ny 2:20 andao hoe raha sika mamaky raha mahay mamaky ianao ary rehefa natao batisa ny vahoaka rehetra ary Jesosy koa efa natao batisa sy ny vavaka eo amin'izay ny rahana mamaky isa 2 ary ny fanahy masina nidina teo amboniny ka ny endriny dia tahaka ny voromailala ary nisy feo avy tany an-danitra nanao hoe halleluja hitan'i Jesosy ho fahorian'ny olona ndry kristianina mitaraindava kristianina tery ny lalana ivoandry kristianina sy mahita fifaliana mihitsy kristianina okizay ny fitaraina anaka fa inona ny fahotana nataon'i Jesosy fa inona ny batisany rano fa maninona ny olona natao batisany rano fa inona ny fahotana nataon'i Jesosy inona kiny idirako fa Jesosy natao inona voalaza teo fa inona ny fahotany fa naninona natao batisa izy batisany rano vanim-potoananao zao isokatra ny lanitra mazava be le teny novakisika teo rehefa hitan'i Jesosy mifahorian'ny olona misy olana eto misy ady eto sy misy vany io dia nanaiky Jesosy niaraka nyrosaka tamin'ny olona tao anaty rano atao inona
hatao batisany rano na dia sy nanota azy izy dia nanaiky hidina tao anatin'ny rano tahaky ny olona nanota dika mibatisany rano ange mesorina ny fahotana e Jesosy sisy fahotana sika ny arananaiky fa ny hidina tao anaty rano ny tanjona dia zao nandeha ny tantara inona ny toyny isokatra ny lanitra ao satria Jesosy ny tompoinao hanokatra ny lanitra Jesosy isokatra ny lanitra teneny eo akaikinao sy mesy azo ny valiny hoe fa isokatra ny lanitra Halleluja Jesosy eny ny tompo isika Jesosy sy mazaka lanitra mihidy fa mila misokatra ny lanitry ny olona manompo azy dia nidina tao anaty rano izy rehefa vita batisa tahaky ny olona rehetra sokatra ny lanitra Halleluja ty ten'Andriamanitra vakiako ty mako sy mampanao amen ty ray ty sy ilaina misy manao amen na ray azy dia Deutéronome atoko 7:20 fa 7:20 raha vao misy manao amen dia domafy inona koa ny teneninao eo mangina fotsiny sika ary hovarana ny lanitra eo ambony lohanao any ambadikany zany any Corée du Nord ary hoviny tany eo ambaninao aleo janona amin'iny ho inona ho ny lanitra dia ny tany ho inona loza be fa maninona ny lanitra no natao hoe varahana dia fa maninona ny tany no atao hoe vy ahoany zany ny lanitra varahana ny tany vy raha vakina io Deutéronome io dia oziny io sasa ve tsy misy zavatra mamokatra misy ho an'ny olona mikatona ny lanitra mandeha gauche midona droite verindalana mandroso sy mahita lalana miverina tapidala toy ny sokina tsy haino izy mamboly inona ny ao manireo mivive ny zavatra ambolena miandrandra inona ny ao mba mianso ihany mbola miaindry ve Andriamanitra inona ny ao farahana zany ange mahazo ny olona maro e marary very hevitra mandeha amin'ny dokotera tsy fantatra ty mahazo anao ty nefa izy nianatra momba ny fahasalamana mandeha amin'ny havana mba hitady vola sy vitanay ny fiainanareo nareo mako tena kamloatra nareo nefa ianao sy kamo fa sy mamokatra mandeha gauche tsy mahita rirany droite tsy mahita rirany zay nge mifotry ny fitarenan'ny olona satria mikatona ny lanitra rasy ny fikatonana lanitra ny bisika tamin'ny mpanompo ny Andriamanitra ampanoratiny zareo amin'ny taratasy hoe ny tena etaetany asa hoana aloha nanoratanao azy tao fa tsy haiko ny ianao fa raha iza manokana dia ozy izako ny teny mivadiko hoe tokony nataony eraky ny sobika soratako daholy zay zavatra mandany ny volako rehetra tonga dia omena mahimaimpona hatramin'ny o ange mandany ny volanay inona hony foy kely atao inona fidina lafo dia mbola sina kolerako hatramin'ny anina mandany ny volanay tokony soratako e tompo tonga dia ataovy an'le lisy be mihitsy tsy mila manao brosina tsonany madamako fa fito ihany mono ny teneniny dia sorana ny tompo fa zay mibisika satria ireo asy maintsy tanteraka Alleluja mila mandiny tena ny kristianina raha varana ny lanitra raha viny taniny sy programan'Andriamanitra io sitrapony Jesosy ny olona manompo azy dia tokony hisokatra foana ny lanitra Jesosy mako raha lasana bavy dia nandeha niaraka tamin'ny lanitra ny sokatra tamin'ny nandehanany tetỳ ambonin'ny tany
le Jesosy tompo isika io dia nandeha niaraka tamin'ny lanitra ny sokatra tamin'izay rehetra nataony tetỳ ambonin'ny tany. Andao nge izy hery tantara anankiray ao amin'ny Jaona 2 manomboka amin'ny 9 voalohany hainao zandry. Tantaran'ny fampakaram-bady taokana. Tsy maninona zay mbola sy mahalantsa an'izay ren'ilay tantara mijery an'ireny fotrany efa diso laniko loatra io. Nasaina tao amin'ny fampakaram-bady Jesosy dia inona ny zavatra nisy tao? Ritra ny divay. Taiza Jesosy tamin'io? Tao amin'ny fampakaram-bady. Raha anatina fiangonana ny resaka dia kristianina. Nefa eo Jesosy, nefa mbola inona ihany nisy teo? Olana. Satria zatra loatra. Jesosy eo, nefa mbola inona ihany nisy? Ritra ny divay. Ritra ny divay vao tonga saina hoatray. Ay moa Jesosy izy. Rehefa nandeha ny fandehan-javatra tao ka nanana olana dia nanomboka sy voatakona teo amin'izy mianakavy intsony ny henatra. Satria ny anambarako sy voatakona tamin'izy mianakavy, ireo mpanambady ireo dia mety manana ny ray aman-dreniny. Ary olana io raha vao nanomboka ny dona tamin'ny zareo dia sy maintsy ny teny tamin'ny ray aman-dreniny izy hoe mamo dado lano ny divainay. Ozy koa ny ray aman-dreny kina nataoko eo. Ny vola nge efa lany daholo. Inona natao sika? Ny fafambaraka sy henatra tompoko dia sy matahotra miditra amin'ny olona zay matoritory na dia kristianina aza. Ody eo. Mbola misy olona? Sao dia efa zaharery io. Halleluja. Tonga ny fafambaraka. Tonga ny henatra. Satria maninona? Ny divay sotro'ny olona dia aizany mahita anazy voalohany rehefa lany. Aizany mahita an'ilay lany voalohany. Ny mpandahatra ny fanasana efa manomboka mifampisibisika. Nga misy sony aby, nga misy sony. Ny eny amin'ny latabatra ny vera eny dia efa miteny rehefa lany io. Satria sisy ahidinao anatin'ny tsondry. Efa mifampiresaka ny olona nasaina. Normalna ihany ve ty fety vonjetsika ty e? Ohatrany efa elaela ihany ny veranay ny lany sisy nanatitra tsony. Manomboka miparitaka tao amin'ny fanasana ny fafambaraka. Satria ny olona sy maintsy ifampiresaka. Ohatrany sy normal le. Aiza koa tonga dia tavy kisoa be ohatrany ray mandeha dia sisy sony. Zay rehefa nge nakokakoka ny ara sy tonga ety tsony anala baraka izy io. Ary ny olona natavy kisoa be ara ny menao anazy voalohany, raha sisy sony ny fanampiny dia le fanampiny sy misy ny tadidiny. Rehefa anala baraka izy. Tonga ny fafambaraka nanomboka miparitaka tao amin'ny olona nasaina. Sy olona raina ireo olona nasaina ireo olona samy manana ny tranony, sy mba ohatry ny mariazy tariananina ny vonjetsika ty. Manomboka mampitahazy amin'ny hafa. Ny invitation zareo mipopoka be mihitsy. Fa ny sakafony anala baraka izy io. Rehefa sy voafina tsony ny paka tany amin'ny Maria. Maria lany divay zay, inona ny tokony ataonay? Aso Maria angamba ny grossiste ny fahitany azy. Fa rehefa verevitra ny olona dia tsy hitany tsony aloha hoe hoaizy tiky ty e. Fa isaoran'Andriamanitra fa i Maria dia mahafantatra fa Jesosy zanany dia miara-mandeha amin'ny lanitra misokatra. Halleluja. Rehefa tonga teo amin'ny Jesosy, Maria dia tsy mba nisalasala hoe lany ny divain'ireo, vahao ny olanan'ireo, satria ianao miara-mandeha amin'ny lanitra misokatra. Isokatra ny lanitrao. Ho maro ny olona anatona anao, hitady vahaolana. Aza mba isan'ny olona manakatim-baravarana ianao. Rehefa tonga aminao le fitahinana kifito ny soratanao ity. Fa ny atao hoe zanak'Andriamanitra dia sy mba manakatona tanana amin'ny olona mitaraina aminy raha misy no ataonao. Hanao zavatra mako Andriamanitra. Fa ny lanitra matoa sokafana dia ho fitahina ho an'ny maro ianao. Halleluja. Rehefa tonga teo amin'ny Jesosy Maria dia somary nipetraka tamin'ny plasiny any Jesosy hoe fa hoana tsara za nge invité, za nga nasian'ireo resaka moa fa loatra ny olona rehetra eto,
tsisy zavatra haiko zany resaka zany hoana ozy mari tsy marina ainy zany fa ny lanitra efa misokatra eo aminy ny rano fanasana tanana tao ivelany novana divay satria divay ny tadiavina satria miaraka amin'ny lanitra misokatra Jesosy dia sy misalasala mihitsy izy manova tantaran'olona halleloja Jesosy tomposika io a dia tia hametraka ao anatisika toe-po tahaka izany afaka ny anova tantara ianao halleloja afaka ny anova tantara isika ianao zay tonga eto androany io dia olona ho ampiasain'Andriamanitra hanova tantara isehoan'ny voninahitra satria hanokatra lanitra eo amin'ny fiainanao Andriamanitra dia ho sapanao miariary hoadray za ihany ve ty halleloja donc isika izery tantaran' Jesosy anankiray afatra Matthieu 7:10 ny 5:10 nanomboako Matthieu 7:10 avakina manomboka amin'ny 5:10 ary noho ny hariva ny andro dia nanantona azy ny mpianatra ka nanao hoe tany foana ty ary efa hariva ny andro zao raha vao ny vahoaka mba hakanesany eny amin'ny vohatra hividiananao azy fa hoy Jesosy taminy sy tokony handeha izy omenareo hoanina izy fa hoy ny mpianany taminy sy misy aty aminay efa sy mofo 5 sy azan-drano 2 fa hoy izy moitotoy amiko zany dia nasainy nipetraka teny ambony ahitra ny vahoaka ary noraisiny ny mofo 5 sy ny azan-drano 2 dia nenarano lanitra izy ka nisaotra ary noho nefa nivakina ny mofo dia natolo ny mpianany ary ny mpianatra kosa nanolotra ho an'ny vahoaka ary nihinana avokoa izy rehetra ka dia voky ary nangony ny somosomontsisa sy laniny ka dia nahafeno arona 12 halleloja nasehon'i Jesosy miariary tamin'ny mpianatra fa raha ny lanitra no misokatra eo amin'ny olona anankiray dia ny sy misy ahoana teneny mafy hoe raha inonao ny tsy misy ny sy misy tonga misy ny sy misy tonga misy ary nefa misy hampitomboana halleloja nangovotra ny mpianatra ny saina ny vatan-dehilahy Andriamanitra efa sy 10 fotsiny ara ny lehilahy amin'izy reto fa ny vehivavy sy ny firongony mbola tsy hay satria ny vehivavy ray ho an'izay be fitahina miteraka 7 fitahiny regny a ahoana sy ahoana ny amin'ny reto ry Jesosy efa fotoana fisakafoanan'ny olona zao aleo reo andeha samy mitady ny haniny fa tany foana eto aleo reo paritaka alefa somody reo tsisy hanina omenan'ireo Jesosy a miaraka amin'ny lanitra misokatra sy nalefa nody inona ny misy any ozy mpianatra ohatra ny ihany raha iteny aminao an'ilay zavamisy ny zavamisy atya mofo 5 azan-drano 2 ny olona homesika hanina ny lehilahy fotsiny firy possible ve ny avoka an'ireo ha ary to ohatrany sy mamenatra miteny an'izany raha amin'ny tontolo aranofo sy possible ohatrany ianao mahita vary tapakapoka ao an-tragno olona 7 ny ao an-tragno sy possible mahavoka an'ireo fa sonio ataon'io tsy possible ny nitondrana azy teo amin'ny Jesosy a dia hanambarana fa ahoana ny avoka an'ireo tiany misy fa Jesosy ho miaraka amin'ny lanitra misokatra tsy manatahotra amin'izany izy satria Andriamanitra sy hanala baraka ny olona mino
Andriamanitra sy amela sika ho afa-baraka. Raha nampanaovina niny taratasy iny sika, androany any dia ampitomoery sara ny finoanao. Fa le zavatra ny soratanao ao, senao ngeny te hanoratra an'io fa misy fanahiny bisike. Halleluja. Maro amintsika reo nge miady hevitra mihitsy e. Ao anaty sainao miady hevitra, hosoratako, sasy hosoratako. Soratako ve ty? Sasy hosoratako ty. Maro tamintsika reo raha no ny saina hoe raha vakin'ny pastera zao ty a. Kakabe anao tonga teto kay Andriamanitra mamaky azy. Marina ve zany? Halleluja. Fa ny fanahy masina nampanoratra anao aniny, efa mibitaka izy zao mijery finoana. Inona hoe njereny? Finoana. Satria nokatra lanitra eo anoloanao izy, dia mijery finoana ao anatinao. Manao ahoana ny finoanao? Ny definition ny finoana efa nazavaina matetika. Inona ny definition? Fatokiana amin'ny zavatra mbola sitanao ane iny zavatra ny soratanao iny. Sa efa ao? Fa inona ny andehanasika? Finoana fa sy fahitana. Fa rehefa tanteraka aminao izy dia hozinao halleluja. Ary marina ianao halleluja sy manapataperana ato. Mandeha ary amin'ny efitra ilany sady mandindy. Sisy pahita. Atondray. Efa nataonay zany dia haiko mitantara azy. Za nge nanoratra zany teneniko anao zany hatramin'ny fialana mitoka ny soratako tao e. Voafetra ny tenenina tamin'izany fa fialana toka ny tena ny soratako. Saiko fa 5 angamby izay. Taratasy zay raha mbola sy diso hoe anatin'ny anako andry. Satria ady be ho any fialana tamin'ny toka. Ohatrany hoe namana sy nasaraka zany izy. Mihodina dia mijery olona aloha sao dia misy pino ato. Voasisy fa ny tompo rangahy rehefa hanafaka teo afakako. Halleluja. Io nge tsy afakafaka ho azy zany, tsy vitanao amin'ny herin'ny tenanao zany. Ohatrany hoe maivana amin'ny olona zany teneniko zany fa navesatra taminay. Satria raha nisy ny adiko sy ny vadiko dia ny fofotoka eny amin'ny vavako. Mbola nisotro ny ray a. Nisotro ny ray a, ary ho teneniko amin'ny pastera mihitsy. Ka na ho teneninao amin'ny pastera rehefa mbola tsy afaka izy a. Fa izay rehetra mangetaheta ho afaka, afaka. Zay mangetaheta famonjena voavontsy. Zay mangetaheta ho ampiasain'Andriamanitra ho ampiasainy. Halleluja. Maro amintsika reto zao mbola sy eto ny vadinao fa ivadinao nge ho lasa mpanompon'Andriamanitra. Ahoana ny fahitanao azy? Ny volana angalarin'ny toka ividanana kostarany. Halleluja. Za aloha zany ny fifaliana e. Za rehefa miaraka mivadiko mesena mivadiko sasabe. Za mijerizerin'le kostara somary. Ataovy an'ity, tsy mila an'io aho sady todiany todikivo. Ndray. Fa aiza misy azy, asy ny tiako e ozy izy. Antanina amin'izay ny tiany, le tianao. Fa sady mikokotra manandrana. Ty indray zany tsy maintsy hovidiny. Tsy hoe rasy akory ny tiany. Fa hainao ihany ny mahatsara azy. Sady tonga dia kafaraina any, adininao nga ianao tany amin'ny toka, zay lany. Fa ty amin'ny fitafiana zay lany. Ataony tompo aminao ny zandry. Halleluja. Misy zavatra sy mahay miteny zay aho be horirika eo e. Ampiakazona akanjo sara. Ny sasany efa sisy loha. Mbola miakanjo akanjo sara. Ny sasany ny tongony miraikitra ohatry ny lakôly. Mbola ampiakazona akanjo sara. Raha vao menjera dia tezitra ny tompo. Iza ny nanazeran'io? Zay tompoko. Fa manino nanazeranareo izy? K'izy sy miteniko. Fa manino ny vadinao sy ampiakazona akanjo sara?
nefa ny vadinao miteny ataon'ny tompo aminao aza iry fonao. Alleluia. Mahafinaritra ange mitoro teny Alahady ariva desera ny zaraina. Tsy nareo mahafinaritra visa fa sy maintsy tanteraka zany. Rehefa manomboka mifampitantana nareo mivady makeny beorika dia sarovo zao teny zao efa misokatra ny lanitra. Fa ny fangatahana kely fotsiny fa raha ny sosina sokafa koa aza mba atao eny aloha ny ray dia aoriana ny ray. Efa sy fantatra isony hoe mpivady ve regny sa izy ry aloha ry dia izy ry fiadanana dia ny ray ary mierika. Fa izy ny arahabazy iny izy ngary ramose izy paster fa ho aizy nareo ty tsy mamenatra miaraka amin'iny teneniny akaikinao zay manambady any teneniny tsy mamenatra miaraka amin'iny hoe za zao raha vao mahita mpivady mandeka ny ray aloha ray aoriana dia teneniko hoentiny ianao aloha mba hiara andeha sa zany ve Andriamanitra mako sy diso nampikambana ny olona anankiroa za taloha somary menamenatra ihany tamin'ny voalohany ka rehefa aveo izy nitondra ho any an-danitra saika ratsy. Alleluia. Io nge sy fantatrao hoe programan'Andriamanitra mahafinaritra. Fa raha izany anoy an'le ny famenarako tamin'ny voalohany tsy inona koa ary nidirako tamin'ito. Rehefa aveo ny seho maizy azy potra amin'izay le tantely tao anatiny ho any an-danitra isaky ny kivikivy ny olona ho any an-danitra tohanana foana ho any an-danitra. Nanomboka sapako hoe ty misy ke ny programan'Andriamanitra Why? Ny olona andeha lavitra nge mila mpanohany tsy zany ve na dia mety mbola misy angamba mivaditsika any anatin'ny fisotrotoka sy ny anany anohana anao iny ka fa mbola any aloha ny lalana hitondrana azy fa anafaka azy ny tompo hoe halleluja mila misokatra ny lanitra eo alohanao ny tany tsy ho vitsony fa amokatra amin'izay ny fambolenao amokatra ny fidiram-bolanao amokatra ny fitadiavanao ho tanteraka le teny hoe mikarama kely fa mahavita zavatra angota be halleluja misy kivy misy mahita an'le karoty kely atokotoko amin'le 200 sy le 500 ndry ohatrina ny karoty ataovy 500 e le famaly ara dia fahafahafa ataovy ohatrina ny tongolo ataovy iny mihitsy ozy Jesosy le nitenenina teo inona ny misy tsy zay ve le izy fa sy niteny izy hoe ho vao misy le karoty fa inona ny misy inona ny fivelomana ny meny tompo anao any inona ny fitadiavam-bolana ho any atolory fotsiny io fa amin'ny alalan'io avita zavatra goavana penao halleluja tsy mamenatra zany raha lasana bavy aza menatra misy ranabavy zay opasany malao mahafinaritra be hitako ny nanomboany zany ranabavy zany hitanareo le anina transparent regny ino ny regny le ohatra fanasina composé transparent regny tsy haiko ny anarany regny composé afefany amin'igny no entiny dia rehefa tamin'ny voalohany rehefa mahita pino fiadanana dia sara menatra izy miloloha azy dia nisy fotoana nampaherezinay hivavaka ho an'ity composé ty fa ndray androany izy ty ho lasa composé be da be mandreraka ihany ene izy ty ene io mandreraka io misy ka ny tompo nge nanome an'io
fa afaka ny ampitombony io. Mofo 5 sy azan-drano 2 lasa firy ny ampiny rehefa voky ny olona. Fa sy nitady zavatra hafa Jesosy ny fivelomanao ho ampitombona. Alleluia. Aza menatra amin'io androandry fa iseho ny voninahitra Andriamanitra. Alleluia. Lasitsika fanokafana ny lanitra Genesis 17:20. Ny 9:20. Genesis 17:20 ny 9:20. Ary anomezan'Andriamanitra anao ane ny andony lanitra sy ny tsirony tany ary vary sy ranom-boaloboka besaka. Inona ny anomezan'Andriamanitra sika? Io ary fa miova ny tantara. Tamin'ny voalohany dia hoe inona ny lanitra dia inona ny tany. Fa eto Andriamanitra misy no hanome. Zay ny ampiavaka sika. Zay ny ampiavaka anao. Raha ny feo eno angera lasa nabavaka ho maro ny fahantrana ny olona miaina anaty fahantrana lalle. Fa isokafana ny lanitra ho an'ny olona manompo. Satria Andriamanitra iseho amin'ny alalanao fa misy izy. Amin'ny alalan'ny olona mahatoky fa velona izy. Ary miasa. Dia ninona no narotsany hanomezana ho anao ny andony lanitra. Ozy ny tenin'Andriamanitra hoe ny zava-tsoa rehetra dia avy any ambony. Avy any an-danitra nge fitahiana ho antsika. Ho an'ilay olona somary mbola zazazaza kely manko tamin'ny nampanoratana dia zao ny zavatra nyresahany tao anaty tokantranon'olona anankiray tao. Tsy hitako izany fa tantaraiko fotsiny. Mety hizara fanomezana angamba ary pastera. Nampanoratra anay ny izy 7 isan'olona. Andao anoratra fa hizara angamba pastera. Tena hizara pastera fa le avy any. Avy aiza hoe? Andriamanitra hanome avy any ambony ho anao. Fahasalamana ve? Ainy zany. Fahombiazana ve? Ainy zany. Fifaliana ve? Ainy zany. Inona ny valim-bavaka ny rasanao? Ainy tompo zany. Fa hanokatra lanitra izy dia irosaka aminao ny fitahiana. Irosaka aminao ny fahasoavana. Irosaka aminao io fahasalamana tadiavinao io. Irosaka aminao amin'izay ilay valim-bavaka ny rasanao io. Alleluia. Satria Andriamanitra marina amin'izay rehetra lazainy. Faharoa, Malakia 3:7. Manomboka amin'ny 9:10. Tenin'Andriamanitra efa diso isika ty. Malakia 3:7. Manomboka amin'ny 9:10. Hoentinareo ny 10 karena rehetra ho ao amin'ny trano fireketako mba hasikanina ao an-tranoko. Ary izaho toetra amin'izany aho izy Jehova tompony maro. Raha sy ho voako ny varavaran'ny lanitra ho anareo ka ampidinako fitahiana manana ambiampy ho anareo. Inona ny toyiny? Ary asiko teny mafy ny valala noho ny aminareo ka sy hanemba ny vokatry ny tany intsony rengy ka dia avanimbony voalobokareo any an-tsaha ho Jehova tompony maro. Osokafana ny lanitra fa izao misy zavatra sy mainsy arahana. Ny ampafolo-karena matetika dia maro ny manao sangratsy aminy. Zafady amin'ilay fomba fiteny hoe sangrasy. Satria ny olona mieritreritra fa filambanina izy io. Ho an'ny olona somary mbola zazazaza ara-panahy na ihany koa mety mbola sy tena mahazo ny programan'Andriamanitra na ny sitrapon'Andriamanitra. Tsy filambanina izany io. Fa Andriamanitra misy no efa miteny hoe izaho toetra aho. Ho an'ny sa dia sy manao izy. Ho an'ny sa dia efa nahita izy. Halleluia. Hoentiny ampafolo-karena nareo
mba sikanina ao an-traniko izaho toetra mizany aho raha sy inona fomba fanokafana ny lanitra dia ny fahatokiana anisan'ny ampafolo-karena. Maro ny olona mandany disque dur mameno disque dur zafady fa izay ny malaky be am'vavako dia izay ny anaovako azy ho an'ny sy mbola mahay an'ilay izy misy an'ilay ordinateur regny disque dur no mitahiry zavatra ao anatiny dia mameno disque dur ny olona amin'ny zavatra sy tokony amenona azy nefa sy dia sara loatra izy raha tena feno be fa lasa mamoaka an'ilay teny hoe saturé feno dia lasa miramina ozy ny fomba fiteny zany hoe sy mety manao an'ilay asa tokony ho ataony tsony raha feno loatra fa mila sina malalaka ihany mba ahafahany miasa. Maro ny kristianina rehefa hanao ampafolo-karena dia lasa izy manontany inona marina ny tena dikan'izy ity e ty ve sy amikisana ny feno amin'izany ny disque dur anao hanaovana asan'Andriamanitra indry hanaovana an'ireny trano be da be reny sy hanazavan'izay afa tiako ho sapasika fotsiny fa ny tena tanjona amin'ilay ampafolo-karena dia mba hampisokatra ny lanitra ho anao hampisokatra ny lanitra ho aho lalana anankiray izahan'Andriamanitra toetra sika hoe tena mino venao tena mangedahita lanitra misokatra venao hoe sorona eo ambonin'ny lanitra eo aminao ve le varahana sy le vy mba hatonga anao hahita valim-bavaka hahita fitahiana hahita fahasarana ny toyn'ilay izy teo dia izao ny valalam-pandany ny vokatrao ny volinao atao inona mbola zazy zay tamin'izany dia zao ny zavatra nisy taminay za nisan'ny olona sarotra resy lahatra tamin'ny ampafolo-karena inona ny tena dikan'ity tamin'izany 300 000 ny ampafolo-karena anay Andriamanitra 300 000 be zao ve 700 000 nofatrano dia ho alefako daholy tsy miditra amin'izany aho dia ozy mivadiko alefasy io alao aloha fampitana amin'izao aloha inonako ny dokotera nga te alalan'izany rehefa marary vao miteny ny dokotera hoe 300 000 anao sa tsy anao tsy mbola nahazo an'le kohaka marihatra ao anaty tratra ao fa sy maintsy mandoa rehefa lasa ny dokotera ny 300 000 anay dia ozy mivadiko zay ka sa leo ny mena ny tompo iny zay na dia ozy zako sy fomba ny olona marariko olona ve tsy arary fa rehefa tena ny diniana mpangalatra sy ny dokotera mangalatra fa ny devoly rehefa sy olefanao an'Andriamanitra dia alaina dia rehefa nandeha fiainanay nandeha tegny foana famolaka tamin'izany dia efa manomboka teo resiresy lahatra ihany fa fitahako ndray mivadiko sy ny vadiko loatra ny fitahako fa Andriamanitra moa dia atsofoko ao le 300 000 za ihany malotsaka an'ity hoa tsy hainao zany malotsaka an'ity za ihany eny an-dalana eny miala ny anankiroa ngay misy mahita nangalatra ndray mpangalatra honary zany fa ndray andro nivanginy tompo tao zay andao atao ankariary atao miara mahita satria ny tenin'Andriamanitra amin'ny teny hoe zaho toetra rehefa natao sorana ny tompo tsy te sy fandresen-dahatra zany hitondrako azy aminao zany fa te hiteny anao aho hoe Andriamanitra rangasy diso amin'ny ambarany io fanitrana io matombo raiky tapisaka amin'ny olona anankiray misy zavatra ao tsy natao ahantra ny enao io aretina io matombo raiky tapisaka amin'ny olona anankiray misy zavatra ao satria Andriamanitra sy diso amin'ny ambarany te hita valim-bavaka venao ankatoavy Andriamanitra ankatoavy Andriamanitra aza atao tahotra olona ozy izahako tamin'ny maraina na dia mifanatitra rangeo izahan'ny toetra olona
ndraindray mba miaraka amin'ireo mpanisa fanatitra regny dia mba samy miara-mipetraka ao dia atao hoana ka hipetraka eo fotsiny dia sy anampy dia mba miara-manisa eo fa misy ary zato efa mitaraina efa nifona tagny amin'ny toerana nisy azy tagny hoe aza ampiasaina sony re zay tompoko mifona rehefa aza lefa tsony fa mbola igny ihany ny ataon'olona ino efa mitireo le ary zato hoe efa nandalo lala sarotra voasokafana ohatr'izao a ny tapany efa sy fantatra nakaizany nazavona ny sofiny efa niala ny tanany efa sy misy fa mbola misy mampiasa ihany izy ho aniza le anaovanao fanatitra na ianao manome azy ara ve sy manontany tegna hoe raha misy manome an'ity ana ho faly ave maika ka Andriamanitra fa inona ny tadiavina isokatra amin'ny fanatitra lanitra varavarany tranonao aza raha lakile fotaka natsofoka ao mivotsy sy mivoa voatsofoka ao fotaka tapina fotsiny eo fa sy mivoa zany io fa mila zavatra mafimafy maika ka ny lanitra te hitahinao moako Andriamanitra dia nampianatra ny oento ny ampafolo karena anareo fa nikafana lanitra eo raha lasana bavy aza atao asarambony zany te hiavaka amin'izao vanana ny sarotra zao ve ianao sahy fa ny amin'Andriamanitra zay seritreretiny olona no ataony efa sy misy mbola entanin'Andriamanitra oento mba ninny hitahinanao ny mpianatra nge efa sy nisy mofo 5 hazan-drano 2 zay no nanany angamba efa niadiadevitra tao ambadika tao na ny mpitory nge na ny toriana saminony aza kitiana tsony ty mofo 5 sy hazan-drano 2 ty sao misy torana eo ho afa baraka eto sika mba hoanohoanisika ty amin'ny sisiny ty fa hozy Jesosy zay misy no le fasoeto mba atao inona ho ampitombona toetra an'Andriamanitra zany te hanam-pitiavana ve ianao mahaiza amin'ity aleloia izay tianao ananana ho atao anaty tren'Andriamanitra fa hay no mampitombo azy fa raha sy zany ho varana ihany dia ho vy ihany te hitahinao moako Andriamanitra aleluia aleluia Genesis 7:20 vakisika manomboka amin'ny 9:10 dia nivoaka avy tany Berseba Jakoba ka nakany Harana ary tonga tao amin'ny fitoerana anankiray izy ka nandro teo ny lokala sady efa maty ny masoandro dia nakavato tamin'izany fitoerana izany izy ka natao ny ondana dia nandro teo izy ary nanofy izy ka indro nisy tohatra ny orina tamin'ny tany ka nipaka tamin'ny lanitra ny lohany ary indreo nisy anjelin'Andriamanitra niakatra sy nidina teo aminy ary indro Jehova niseho teo amboniny ka nanao hoe izao ny Jehova Andriamanitra Abrahama rainao sy raina sy Andriamanitra Isaka ny tany izay andrianao dia omeko anao sy ny taranakao ary ny taranakao ho be tahaka ny vovoka amin'ny tany dia hiely any andrefana sy any asinanana ary any avaratra sy asimo ianao ary aminao sy ny taranakao no hitahina ny firenena rehetra ambonin'ny tany ary endro izao mombanao ka hiaro anao amin'izay lalaka lehanao rehetra ary ampody anao indray ho amin'ity tany ity fa sy andao anao mandra-panaoko izay voalazako aminao any an-trano vakina izy rehetra aleloia misy lehilahy atao hoe Jakoba efa diso isika ny tantarany le naka ny sodrano nandrombaka ny sodrano zay saika ny mena ny rahalahany rehefa niala teo izy nitsoka ny rahalahany dia namakivaky tany efitra tonga tany amin'ny tany efitra reraka ohatry ny olona rehetra nakaina nakavato natao ny ondana rehefa rendremana teo izy dia inona ny zavatra hitany tohatra avy amin'ny tany mipaka amin'ny lanitra ary ny hitany teny ambony dia Jehova Andriamanitra sokatra zany ny lanitra
rehefa nidinia ny tantaran'io a ny voalazan'ny baiboly a Jesosy dia hoarina amin'ny vato satria izay misy ny farazavany amin'ny Jakoba eto iny vato iny ihany natao inona tao nasangana ho altarany ny olona sy misaraka amin'ny Jesosy sy maintsy mahita lanitra misokatra foana ny fotoanan'ny tompo sy fantako fa raha Jesosy no iarahanao dia sy maintsy mahita lanitra misokatra foana ianao na dia ohatry ny ady aza ny hitanao eo lanitra misokatra foana ny toyny Jakoba eto ady no iainany ay zany itsoka maty ny rahalako ah tena sy maintsy miala ho aiza re ty lalana aleako ty fikorontanany zany raha lasana bavy ah fa Andriamanitra sy misaraka aminao zany sy miala aminao zany izy raha izy no raisinao ho mpamonjy anao inona ny zavatra hitany nisokatra ny lanitra nisy tohatra teo ozy ny hirany rija zay hoe nanina ny anjely tena sapako misy zany tamin'ny Jakoba zay ny fototry ny fitahiany Jakoba fantatrao ve ny toy ny tantarany Jakoba tonga tany amin'ny olona ny tadiavany vady tany amin'ny Labana sy misy marakory ny ondry teo ny ondry amanosy dia rehefa mba nisafidy ahoana ny fomba izarana ny vokatra dia ozy ny rafozany satria sisy mara reto andao fitahany ty fa tambany voatra raha vao miteraka izy ka ny misy mara dia ny mara no anao fa ny loko ohatr'izao hitanao zao anadaholy fa noho ny fisiany lanitra misokatra avadik'Andriamanitra anatin'ny rem-pimaso ny kolera rehetra halleloja vao niteraka avy agny ny ondry amanosy inona ny nisy teo mara avokoa satria ny zanak'Andriamanitra natao tahina raha lasana bavy a zoro favolombelona foy aminao a misy mpiara-mivavaka amitsika mivarotra iria petite vitesse dia zao ny tantarany tirana bavy ty nanantona anay izy dia zao ny teneniny Fotoam-bavaka fa misy zavatra sy milamina misy ny senako ny senany tirana bavy ty a ny namany nahitany ny senany io namany io mivarotra ny regny tamin'izany ny lobaka vidina eny amin'ny lohan-damba regny dia pasoana sasana dia pasoana dia atao averina anaty sase dia ohatrany hoe lobaka avy any an-dafy dia izany ny natory ny namany an'ity piny dia mba nanao ohatr'izany koa izy rehefa tonga teo anefa midimy maraina dia efa tonga eo le namany io dia tonga eo koa izy inona ny ataony namany io fa fany aloha le toerana ivarotana dia misy rano afafafiny eo le pino efa mahalala ny Jesosy dia sananao an'izany fa aza atao amin'ny faritra misy anay fa aminareo ihany no afafafy aza atao makaty fa nareo ihany tonga tokoa mpividy tonga eo aminy maky ohatriny ty tamin'izany 10,000 ny fitantarany azy 10,000 ozy dia sapasapain'le olona ny lamba any amin'le any dia alasany tonga ato amin'le ohatriny ty 10,000 ay any amin'le natahotra le pino sy milama ohatriny mandaitra mihitsy za io paster efa manomboka te iovaova hevitra any anontany azy fa hotana ve paster le anontany io fa na ranabavy fa hoana koa zany teneninao zany keny izy kosa ke paster maloto misy ny lambako sapainy olona mamody manontany sady mataonao zao dia maloto daholo ny lambako fa ny an'le olona mandeha be ny na paster tsy mandeha mihitsy lanitra misokatra ny tadiavinao napahirezina tamin'izany ranabavy efa nanao sa mbola sy nanao mbola sy nanao aloha fa ny saina efa te hitoditodika ihany ranabavy asoa ihany fa mbola sy nanao ianao fa izao andao hivavaka hosokafana ny lanitra izy ihany no nizoro vavolombelona taty afara zao ny zava-nisy ny tantarainy ny magaga ozy mihodina ozy ny olona ny afantarako hoe mihodina manontany eo aminay eo dia lasany efa adiny ray sasany ety aoriana le olona nanontany teo iny ty le izy teo halleloja fangasy nisy lamba tamin'izy nodina tany sy nisy nitovy amin'io ianao rery ihany no manana ny karoty io ianao ihany no manana tongolo fa maninona izy nahita tongolo tany sy nividy fa mbola niverina aminao satria ny anjely tompoko dia irakiraka ao an-danitra
mitondra ny olona esy amin'ny zanak'Andriamanitra maka. Raha misokatra ny lanitra dia ho eo aminao foana izy no aka. Halleluja. Hainy anjely ny manova ny tsirony composé anao. Hainy anjely ny manova ny tsirony patron. Rehefa tena hitay anao izy, fa ny anjaranao manana hetahety. Tena manompo fa aza manao sary-panompona. Rehefa tonga eto ianao, aza manaiky ho zazara-panahy zany. Ny atao hoe zazara-panahy, eto ianao alleluia be, vao mivoaka etsy. Dia sisy mampiavaka amin'ny olona any ambadika. Andao hiavaka e. Asehoy fa misy an' Jesosy ao anatinao. Aza mitady fahagagana fa le mpanao fahagagana. Halleluja. Le mpanao fahagagana nge nitenenina aminao io e. Jesosy no anarany. Izy nefa manolotra ny ainy, mandondona eo amin'ny varavaran'ny fonao, hiditra ao anatinao, mba le mpanao fahagagana ny miaraka aminao. Fa raha fahagagana ny tadiavinao, ery Analakely misy mahay manao fahagagana miarana amin'ny Bibla hafa. Fa ny fahagagana manaraka atsika, fa sisika no mitady azy. Fa le mpanao fahagagana no ilaysika, mba hitoetra ao anatsika. Hiasa ny anjely. Halleluja. Izy no hitona ny zavatra rehetra ilainao eo aminao. Kely ny esika tao, fa goavana ny valiny. Halleluja. Tanteraka aminao ane zany. Tanteraka amin'izay mino ane zany. Halleluja. Ezekiela 20. Ny 9:30. Ary avako hiala aminareo mpiodina sy izay manota amiko, eny hoentiko hiala amin'ny tany vahiny anany ireo, nefa sy ho tafiditra ao amin'ny tanin'ny Israely izy, ka dia ho fantatrareo fa izao ny Jehova. Nalaiko io teny io mba hanairako hoe tokony hiezaka hiala amin'ny fahotana isika. Tokony aninona? Andriamanitra sy miaraka amin'ny mpanota. Na dia manompo an'Andriamanitra, eritreretina ho manompo an'Andriamanitra isika, ka misy fahotana miafina, dia mazava be ny tenin'Andriamanitra. Hiseho Andriamanitra hoe tsy miaraka amin'ny mpanota Andriamanitra. Na dia nanoratra taratasy mahafinaritra be azy, ka nitononina hoe tsy maintsy tanteraka, nefa ny fahotana tsy fohy. Tsy araka amintsika Andriamanitra. Ahoana voalaza ny Isaia 7:50. Ny 1 sy ny 2. Ny tanany, ny sofiny, fa inona ny olana? Ny olona manana hetaheta ho tanteran'Andriamanitra ny vision, dia olona nasaraka fahotana tanteraka. Ozy izako tamin'ny marainy ny fahotana nge, ianao ve dia mbola izangazange, efa maro ny olona mahalala anao. Ianao ve dia mbola hiteny ratsy, enganesy ho isy marina zany a. Fa ny ao anaty ao ahoana. Sendra manandio ny tato am-piangonana dia rehefa makaty dia miaraka daholo ny cadence gauche, droite. Misy olona ohatry ny hafahafa. Fa rehefa mandeha gauche ny olona, ny anazy droite ndray. Dia lasa maninona? Mifanitsaka. Sendra vao isaka ny kiraranao sara be. Kay. Efa manomboka tsy ao izy. Mbola maninona ihany le olona kosa mivaky loha mihitsy. Mbola vao isaka fanondroany ray. Za angamba amin'ny heriny tsy akaiky ny titsony. Tena olona inona koa reto ny olona makaria. Izy makaty. Fa ambany vohatra izany ambany vohatra ny toy.
tokony izany namako izy ty rehefa sy mahay fa ozy am'izay ny devoly dinio sara hoe izy de ozy le iraka ray zay roa zay telo zay fanena am'izay maso naseho azy mihitsy ohatrany miteny anao hoe voisaka ao ane za teo hoe efa miady ene nareo io hoe Andriamanitra sy tompony e fikotrana raha sy nitsorinao teo hoe raha vavy a voisaka kizy afandriko za aloha sy maneo tonga de avy avoay eo fa sy rehefa avy eo anao miala teo ianona igny tena masiravina mihitsy ny sahany foana atao am-piangonana izy igny ve normal ihany e tsy ny nangalatra ihany ny atao hoe fahotana fa rehefa sy madio ny fonao amin'eo akaikinao io manoty anao io andao efa mila fa le soratra ny soratan'igny mila valiny raha maloto amiko ny fonao tsory fa sika ho any an-danitra raha maloto am'le akaikinao ny fonao tsory sika ho any an-danitra raha misy anananao alahelo any Alakamisy feno rivo any amin'ny paster nirina any tsory sika ho any an-danitra fa sy hoe any anareo any any anareo nefa samy ho any an-danitra mony eteriny lanitra raha fahotana ny idiranao ka tsisy valim-bavaka ho azo amin'ny fahotana mila madio sika Andriamanitra efa mijery efa amaly vavaka nefa ny fahotana miafina maninona ihany efa fantatrao fa ny eo akaikinao mbola sy tena mahahelile lamody am'le ranomanitra mitsifotsifotra de enina ohatra somary mamoaka zavatra fa hafa de mody anao manao zay efa fantatrao fa sy anao io atao hitany mihitsy sy maninona ny fampianatra tsy zany ve tonga eto izy mba hitady namana hanoro azy aninona ny tongavany eto hitarika azy zay kely ainao zarao zafady ohatrany efa be zany toriteny zany isokatra ny lanitrako sikretonge ny piraitapo ny piraitapo aminao avelanao na manao kapara tsy hainy de ozy rey asinao lava be mihitsy misy karazana fomezana hafahafa be ne ataovy mangina kely ange ahoana ny toy n'izany hahaha io sy fomezana iny mbola misy ianina koa nyle izy hahaha fanesony iny misy zavatra aho zay fa ny atao am' Jesosy sy tokony ho izany tsony rehefa hitanao izy somary ananina de anatony mihitsy ampianaro fa isokatra ny lanitra ao satria raha mifankatisika dia ahoana ho faranako ty Andriamanitra de sy faniriny misy ny katonany lanitra ho an'ny olona manompo azy alleluia ny antony nanoratana an'iregny taratasy regny de izahana ny finoana ao anatisika hoe tena mino venao fa hain'Andriamanitra ny zavatra rehetra tena mino venao fianao io de sy ho toerana misy anao io fa mbola ho lasa lavitra anoatra lavitra nisy eritreretinao aza ho ataony eo amin'ny fiainanao alleluia tamin'ny alalan'ny finoana ny nanoratasika n'le taratasy finoana ihany koa nandresasika mivaliny avy amin'Andriamanitra mandidy nefa Andriamanitra fa mila manana an'le mpanao fahagagana fa sy ny fahagagana no hotadiaviny ampandrosoy ao anatinao Jesosy fa raha izy no ao anatinao
dia hosapanao fa izay rehetra andehananao dia fahagagana avokoa. Ny marary tonga eo anoloanao sitrany zany. Ny olana eo anoloanao mivazany. Ny ady rehetra lalovanao sy maty zanona eo anoloanao zany satria manino ny mpanao fahagagana no ao anatinao. Ny faharoa, mila mahay mankatoan'Andriamanitra isika. Ankatoavy Andriamanitra. Ampafolon-karena ihany nanazavako azy teo. Fa na dia ny fanomposika eto amin'ity toerana ity nge mila fankatoavany. Halleluja. Tonga eto ianao sy hoe fanarahana olona fotsiny. Fa tena hitady an'Andriamanitra. Fankatoavanao an'Andriamanitra. Ny olona mankatoa an'Andriamanitra dia mahita ny fahasaran'Andriamanitra. Halleluja. Halleluja. Ny farany teo dia ny hoe finoana. Mino fa sisy zavatra sain'Andriamanitra tao. Marary venao androany, mino fa hain'Andriamanitra ny manasitrana anao. Mbola manana olana venao androany, mino fa hain'Andriamanitra ny mamany olana misy eo amin'ny fiainanao. Manao ahoana ny fiainanao anatin'ny tokantranonao ao. Mino fa hain'Andriamanitra ny mamadika an'io zavatra rehetra misy ao aminao io. Miankina amin'ny finoanao zany. Tena amaranako tanteraka azy dia ny hoe tandremo ny fivavaka isika. Halleluja. Tandremo ny fivavaka. Inona moa mahatonga amin'ny teny hoe tandremo ny fivavaka? Tena mivava fa aza atao ambany zavatra mivavaka. Ianao ve mba malahelo rehefa sendra sy nahavavaka? Maro ny kristianina tsy malahelo akory izy na sy mahavavaka azy. Ha! Tena torimaso re zany. Amin'ny enina vao mifo faly ery izy. Tokony hanana alahelo isika. Tsy naharesaka tamin'Andriamanitra re tamin'ity maraina ity. Ahoana ny fomba ataoko mba hanerako an'izany? Mila mivavaka isika. Raha tianao ny havaka mila mivavaka ianao. Amen. Voarainao ve zay? Akombony ary amin'ny Baiboly dia hivavaka isika amin'izao fotoana tsao hoe. Raha mbola misy karazam-pahotana iainanao dia mangatafa mindrapo amin'Andriamanitra. Rehefa sapanao kosa fa efa ao anatin'ny fahamarinana ianao dia manomboka avozindray ny fanoloran-tenanao amin'Andriamanitra. Satria eto izy meny vavaka asika. Ozy izako teo azazaza fa ndao mba hitombo amin'ny fanompona an'Andriamanitra. Sa i miresaka amin'Andriamanitra ndao sika hivavaka ary. Raha eo misaotra anao izahay noho ny amin'ny teny nampitondranao teto amin'ity toerana ity. Fantako Andriamanitra fa hiasa mahery amin'ny fiainan'ny tsirairay avy tokoa ianao. Na ny eto amin'ity toerana ity na ny any amin'ny tokantrano dia fa hanao fahagagana amin'ny fiainan'ny tsirairay avy ianao. Tompo malalo te hampitombo ny finoana ato anatinay ianao. Anokatra lanitra irosahany fitahina. Ny teninao no milaza fa ny zava-soa rehetra dia avy any an-danitra. Aidino aminay ny herinao mahagaga. Aidino aminay ny fahasarana avy aminao. Aidino aminay ny fahalebiazana avy aminao. Matoko sy mino Andriamanitra fa hiasa mahery amin'ny fiainana ianao. Fanahy masina sara indrindra. Eto ianao sy ny fanatrehanao. Miasa mahery amin'ny fiainan'ny tsirairay avy ianao. Miasa mahery amin'ny fiainan'ny rehetra tonga eto amin'ity toerana ity. Jesosy io anokatra lanitra, anokatra ny lanitray, ary ny taninay dia amokatra ho anay. Zay rehetra mangataka famindrapo dia mamindrafo aminy. Zay rehetra mangataka famela-keloka mamela ny elony. Miasa mahery Andriamanitra. Filinao le Andriamanitra ivavahanay. Miasa ianao le Andriamanitra ivavahanay. Tompo, zay mahasapa ny tenany fa mbola mikatona ny lanitra. Mangataka aminao aho, anokafanao ny lanitra. Irosahany fitahina eo amin'ny fiainany. Anokatra lalam-piariana ho azy ianao Andriamanitra. Ny fidiram-bola ny tsirairay avy eto amin'ity toerana ity, hosokafanao ny lanitra. Halleluja. Satria tompo ianao, satria Andriamanitra ianao. Sotra Jesosy. Andao sika angina amin'izao fotoana izao a. Akopiano ny masiny nofinao petra amin'ny fonao ny tanala ilany desandrato ny ilany fahivavaka ao anao a. Raha eo misaotra anao amin'ny anaran'i Jesosy. Misaotra noho ny amin'ny reto olona ireto zay ny ataonao ny aino an'izany teny nampitondranao izany. Hampitombo ny fanantenanao anatiny ray ianao. Hampitombo ny finoana ao anatiny ianao. Ho tanterahanao tokoa izany teny nampitondranao izany. Fa hisokatra ny lanitra. Ka ninninona irin'ny fony tsirairay avy dia ho tanterahanao eo aminy izany. Tompo ao amin'ny raha fo amin'ny tsirairay avy eto amin'ity toerana ity. Raha mbola misy karazam-pahotana mety manafina ny tavanao, mampisy hevitra na elanelana
amin'ny sianao mamangataka famindrapo Andriamanitra. Esoa ireo masony ny otany, esoa ireo ny hevitra, raha vao ny hevitra Jesosy ary isokatra ny ray ny lanitra. Hotahina ny tsirairay avy, ny marary sy tranonao, ny manana olana hovahanao, vangio ny tokantranony tsirairay avy Andriamanitra. Ka raha miala eto amin'ity toerana ity dia isaina fitahina, isaina fahasoavana, satria tompo ianao. Misaotra Jesosy. Ndao sika hivavaka hisaotra an'Andriamanitra ny amin'ny teny izay nampitondrana teto. Misaotra Tompo satria ny teny teto amin'ity toerana ity ianao. Voninahitra ho anao Andriamanitra. Makasitraka fanahy masina sara indrindra. Dia raiko ny anaranao, ankalazaiko ny anaranao, obiko ny anaranao. Misaotra Jesosy. Sika rehetra aranao hoe amen. Alleluia. Alleluia. Ary miena be zany alleluia sika zany. Alleluia. Ya zay moa ny teny nampitondrany Tompo teto mino afa voarainao ny afatra dia ny Tompo atateraka an'izany eo amin'ny fiainasika izany. Hiditra amin'ny fandaharana manaraka sika hiditra ao amin'ny inona fandaharana manaraka? Inona hoe? Sy anentana be amin'ny fanatitra fa teny kely angamba no ambarako. Arak'ilay efa voalaza teo anatin'ny fitoriana teny teo aza atao fombafomba sy fahazarana ny fanaovanao fanatitra. Alleluia. Inona moa ny antony? Izay rehetra ataosika eo anatrehan'Andriamanitra dia andraso ny valiny. Izay rehetra nataonao teo anatrehan'Andriamanitra dia andraso ny valiny. Rehefa manatitra fanatitra eo anatrehan'Andriamanitra ianao dia teneno mihitsy hoe Jesosy ho ataoko ity mba hitahinao aho. Alleluia. Ary aiza mba isan'ny olona tsy manao, satria tahaka ny mampiseho eo anatrehan'Andriamanitra sahady hoe tsy inona koa ny eo. Zay sy mino tokoa nge dia sy mandray sa sy zany ve? Ka araky nefa fanao moa ny ampafolon-karena dia ataosika ohatra nefa mahazatra sika ihany. Hoentina ety aloha ny amin'ny fanatitra kosa dia hotatazana eny amin'ny toerana misy asika eny avoa ny fanatitra dia hivavaka foy isika ho an'ireny fanatitra ireny ary mino fa rehefa miala eto ianao dia fitahinao anao zany. Zay rehetra ataonao eto dia Andriamanitra no hanonitra zato arivo eny eo amin'ny fiainanao zany. Ary ty herinandro ty dia herinandro-pitahina ho an'ny tsirairay avy zay matoky amin'ny fanaovana ny asan'Andriamanitra. Efa vonina ve mifanatitra? Vonina ve? Sandrato ary mifanatitra dia hivavaka sika hivavaka ho an'iny fanatitra iny. Samy mivavaka ray eo misaotra anao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo, satria tonga amin'ny fotoana ahafahanay manatitra, manome fanatitra eto anatrehanao. Teninao ny manambara manao hoe hoentinareo ny ampahafolo-karena mba sikanina ny tranoko ary zaho toetra amin'izany raha sosokafako ny varavaran'ny lanitra. Zay rehetra manao ny ampahafolo-karena eto amin'ity toerana ity dia lanitra misokatra ho azy zany. Sy ho foana ny ao amin'ny vata famarana, hananambiampy ny tsirairay avy. Ary ny fanatitra sotra zay hoentina eto amin'ity toerana ity ihany koa dia hitahina ny tsirairay avy zany. Ho maro ny ilobava amin'ny herinandro ity manao hoe tsy mbola nahita tahaka izao, fa tena tanteraka ny tenin'Andriamanitra sy ritra ny loharanom-bola. Na dia kely aza ny fidiram-bola dia lehibe tokoa ny zavatra nataon'Andriamanitra teo amin'ny fiainany tsirairay avy. Didina ny valalam-pandany amin'ny anaran'i Jesosy sy ambinina eo amin'ny fidiram-bola ny tsirairay avy. Foanana ny herin'ny fanarasy, foanana ny herin'ny demoni, foanana ny herin'ny fanamaloto sy ambinina eo amin'ny fiainany tsirairay avy zany. Amin'ny anaran'i Jesosy. Misaotra Tompo, voninahitra ho anao Andriamanitra. Alleluia. Amen. Eo am-pianatanterahany fanatitra dia angatasika ny mpitarika amin'ny fotoana mba hanao hira fiderana zany tompoko. Mandroso antsika izay androtraka ny ampahafolo-karena.
Mafiantiakanao famezatsika voninahitra ny Jesosy. Alléluia. Alléluia. Falvenao teto androany. Isa hoe reny fifalinao. Okalo. Ra misy mahafapo asany. Za moa koatra n'olona tia orakoraka zay moa ohatra. Zay rehefa kely hoe ny akaikinao vetivety. Anontany hoe falvenao e? Asory eto le zavatra navezatra fa otsika zao. Alléluia. Andao sika mba iorakoraka mafy be ohatran'le fandreseny. Kalo azafady. Averiko le zavatra nyteneniko. Rehefa maharesy moa mibaolina ho ahoana ny oraka. Iza taminareo sao nanao hoe fotra ny ho foana ny heniko dia sy tiako misy izy iny. Hoe le fandresena sasy mariny zany. Da hoe isa roa telo. Andao tentananao an' Jesosy sika. Satria Jesosy no nampandresy anao. Misangana eo amin'ny toerana misy anao misangana vetivety dia mba zay revony à gauche à droite anao dia izy amin'ireo no sofinao rano zao. Afapovy ianao nizery azy. Misy teny apetraky ny tompo ambavanao dia isodrano an'io namanao io ianao hoe ianao zany nampitenen'ny tompo dia zay teny ho tononina hoe ho aminy dia Andriamanitra no hatanteraka azy. Aza mieritreritra ny fahakelezan'le olona ianao. Raha kely ny eo akaikinao ho an'le olona tia mitokatokana regny dia eo ianao sy ny rivotra aloha zany no fampisodrano hoe sika zao no eto. Paol'Andriamanitra manko ny teny teo hoe aleo mandroso aty aloha dia nisy ny dongo ny sasany aetiany tsy maninona ka fa zay koa no izy dia ianao sy ny rivotra aloha zany mafampahery tsofina rano ianao ho an'le manana olona akaiky dia sodrano raha sisy indray ny eo akaikinao dia sofy rano zany ny tenanao hoe za arak'izay teny apetraky ny tompo ao anatiny andao sika ifampisodrano mitody amin'ny olona zay eritreretina ho sofinao rano dia mifandimby no miteny fa sy miaraka rehefa mba miteny izy dia ianao zany tsy miteny dia rehefa aveo fa madika indray lasa sika ary sotra Jesosy noho ny amin'ny reto mpitarika fotoana sy ny mpidera reto tsofoko rano reto lasa lavitra amin'ny famompona. Andriamanitra misy nefa nifidy azy amin'izao setra ny fanompona izao noho izany zay rehetra eritreretiny sy sainsainy dia aomby amin'io izy satria lehibe le Andriamanitra ivavahanay. Sotra tompony amin'ny reto olona ireto ihany koa tsofoko rano amin'ny anaran'i Jesosy ivalo ny vavaka zay nangatahany. Iny taratasy ny soratana iny dia ho tanterahany tompo eo amin'ny fiainany satria zay misy ianao Andriamanitra. Makasitraka fanay masina. Alléluia, alléluia, alléluia. Amen. Mitodika ty ary sika. Alléluia. Iny teny niteneninao teo iny dia sy nitenenina fotsiny fa Andriamanitra no hatanteraka azy. Tanteraka amin'izay minone zany. Akopizo amin'ny masina nofinao dia hivavaka sika marana ny fotoana misaotra raiko. Tianay ianao Andriamanitra. Saotra noho ny amin'ny fanatrehanao teto amin'ity toerana ity. Sapako Andriamanitra fa tena eto tokoa ianao araka ny teny nambaranao. Iza moa izahay mba natrehinao, niresahanao, novalianao vavaka fa noho ny amin'ny famindraponao zany. Mifarana ny fotoana eto. Ifandao indray ny tsirairay avy amozy ny tokantrano zay misy azy. Momba anay fanay masina. Momba anay amin'ny tokantrano misy anay. Momba anay eny amin'ny rehetra misy anay eny. Omba ao amin'ny mpifaliana, omba ao amin'ny mpahasoavana izahay. Ivantana amin'ny tokantrano feno fiadanana. Ivantana amin'ny tokantrano feno fahasoavana. Tompo, tononona fa herinandro mahafinaritra ny herinandronay. Ho voninahitry ny anaranao. Misaotra fanay masina sika rehetra aranao hoe dia mirava zany sika tompoko tao samy mifanao veloma amin'ny teny mahafinaritra avokoa.